La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Takny sy ny fanaraha-dalàna ny ministra ny tontolo iainana manoloana ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena. Isan'ny mbola mitana ny laharana voalohany amin'izany ny fanondranana antsokosoko sokatra sy andramena. Mihoatra ny 700 tapitrisa dolara isan-taona ny vola very vokatry ny tsy fifehezana ny sehatra ny jona eto Madagasikara raha nambaran'ny ministra tompon'andraikitra. Ny tsy fisian'ny fitantanana mazava, ny tsy fahampian'ny fanaraha-maso no olana raha ny fanadinana natao. Mijanona sy miatony ny fanotorana tany rehetra ho an'ny Antananarivo renivohitra sy ny manodidina manomboka tamin'ity androany ity, araka ny didim-panjakana navoaka ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany. Isy arakin'izany ny sazy raha ny fanazavana. Olona 5 no maty, omby 10 ny lasan-dahalo. Io no vokatry ny asan-dahalo ny tranga omaly arivo tamin'ny enora tany amin'ny distrikany Andilamena, fokontany Ambohitromby. Ny marana teo vao tonga tao Andilamena ny angidiby mitondra ny miaramila. Raha toka hatramin'ny omaly ireo fokon'olona sy ny androm-basim-pokon'olona no nanarady. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena indray dia 2 herinandro izao naharetan'ny fihetsiketsehan'ny mponina ao Irak. Tsy fananan'asa, tsy fandraisana andraikitra amin'ny sampandraraha fanjakana maro samihafa ny kolikoly. Ireo no toerin'izy ireo. Olona 8 farafakely no namony ainy hatramin'izay fihetsiketsehana izay. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Tomboko lasy tomboko vahafaly miarabanareo indray manaraka ny Vaovao Kolo TV amin'ny ity alina ity, manasanareo ihany koa manaraka izany hatramin'ny farany an'botsika ny vaovao. Araka izany dia ilaina ny fanaraha-maso akaiky ireo borao fandatsaha-bato manerana ny nosy o ireo mpanao politika tamin'ity androany ity isorohana ny alabato indrindra taoriana ny fampitomboana isa ireo borao mpifidianana maro fanadiny io ny nasaina. Mahabe ny ayay ny mpanao politika ny fampitomboana isa ireo birao mpifidianana hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 Novambra izao. Birao mpifidianana izay sokajiany sasany amin'izy ireo matoto ary mampahazovahana ny alabato. Manodidina ny 5,000 sy 4 alina ireo birao mpifidianana raha ny fantatra taorian'ny fanampinany birao misy 5,000. Manoloana izany, miantso ny mpisehatra rehetra ho mailo izy ireo ary anara-maso akaiky izany. Mametra-panontaniana mihitsy na toko maitso amin'ny fisiny ty bureau fictif any amin'ny faritra ty ary manainga ny seni zahay mba hijery ary anamarina anao fanadiadiana momba izy ireo ary anafoana ireo everiny fa bureau tsy ao anatin'ny listra ananana izy ireo. Fifidianana iakina no avy ny firenena no ataontsika ity ka raha misy lesoko toy izany dia tokony arenina aingana dia aingana. Mihaino mitatry ny latsa magaiky any antoko maitso any fotony izahay dia mametra-panontaniana marina amin'ity bureau fictif misy any amin'ny faritra ity tsy teny afa-tsy betroka zao na mandoto. Tokony hijery akaiky ny momba ireo fandatsaham-bato rehetra manerana ny nosy ny eo anivon'ny senisy ny gouvernemanta ankehitriny raha ny fanazavana. Fantatra zany be ny ahayan'olona amin'ny bureau de vote fictif io vokatra n'le jugement supplétif nataony fitondram-panjakana tamin'ny 2017 vokatra ny ohatran'ny monopolise ny seni loatra le sady fanaovana ny liste électorale zany fa ansenia fametrahana bureau de vote ansenia betsaka le ayasa satria ny fomba fanendrenan'ireo mpikambana amin'ny seni ireo be de be loatra ny partialité douteuse be zany ny partialité le zavatra ny seni ahiahy zany fomba ny fiainana zany fa zay ny ilana ny io gouvernement io ary zay ny zarana
io membre gouvernement io o parti politika maromaro. Ankoatra ireo birao-pifidianana, isan'ny mbola mampanahy ireo mpanao politika sy fiarahamonim-pirenena ihany koa ny lisy-pifidianana sy ny fitsipy-dalao ary ny fahaleovantenan'ny nasionia. Antony anairana ny tompona andraikitrisana ambaratongany anara-maso akaiky ny fikarakarana ny fifidianana, isoroana ny krizy mialoha sy mandritra ary aorian'ny fifidianana. Ny tombo 500 mahery raha oharina tamin'ny taona 2014 ny raharaha famitsim-bolana alefa teo anivon'ny samifina eny amin'ny fitsarana. Tsy misy tamin'ireo voaroroy tamin'izay raharaha maro izay nefa no voasazan'ny lalàna hatreto. Miantarandriana io. Mirongatra ny famitsim-bola eto Madagasikara raha ny taremarika navoaka ny sampan-draharaha malagasy adina amin'ny famitsim-bola jerena. Mahery ny 3.3 miliara ariary ny vola voakasiky ny fanadihadiana nataony samifina ny taona 7.4. Amin'ireo raharaha samihafa miisa 9.10 no nalefa teny amin'ny fitsarana. Hatreto anefa tsy mbola nisy voasazy tamin'ireo voaroroy. Mamitarazoka ny fitsarana azy ireo raha ny fanazavana ny lalàna miatra ankehitriny. Ny sakana anankiray tena lehibe araka ny lalàna dia ny ankamaroan'ireny fandikan-dalàna ireny dia eloka be vava. Zany raha betsaka dia indroa anatin'ny taona no afaka misy zany izay fitsarana momba ny eloka be vava zay. Ka raha tsy miandry an'izay zany dia tsy ahita mihitsy tsika fanameloana hafa ny raharaha kolokolo na fandikan-dalàna hafa hoe raha vao vita ny fanadihadiana dia afaka tsaraina avy hatrany fa ny olana amin'ny raharaha famitsim-bola zany dia miankina amin'izay. Natao isan'ny ezaka natao tao anatin'ilay volavolana lalàna izay ny anivon'ny antenimieram-pirenena zany ny ampidina an'ireo sazy mba ho eloka atao hoe eloka tsotra nefany saziana sazy enjana ihany. Ny anton'izay moa dia mba hahafahan'ny fitsarana rehetra manerana Madagasikara mitsara ny raharaha vao vita ny fanadihadiana natao aminy. Ny taona 2014 ka hatramin'ny taona 7.4, mitotaly mahery ny 100 miliara ariary ny vola voakasiky ny fanadihadiana nataony samifina manoloana ny famitsim-bola eto Madagasikara. Sehatra maro no ahitan'izany, ohatra ny fanondranana harem-pirenena, ny tao-trano sy ny fananantany, tsenam-panjakana sy ny maro hafa. Hatreto voasokajy ho isan'ny firenena iray maso indrindra i Madagasikara. Tsy manaiky mihitsy ny eo amin'ny sehatra resam-pirenena ny hoe hogoragora ny rafitra na lalàna hoentina miady amin'ny famitsim-bola sy ny famatsiana fampiroroana. Raha misy fenitra napetraka ny gafita amin'ny 2014 rehefa tsy mifanaraka amin'ny fenitra io ny lalàna na ny rafitra na ny fomba fiasa izay hita eto amin'ny firenena anankiray zany dia ampidiriny zareo anatin'ilay sokajin'ny firenena araha-maso akaiky na hoe suivi renforcé. Zay no misy a Madagasikara nanomboka tamin'ny taona ity ny antony na inona fanambarana ho ataontsika eto, ninona hetsika ho ataon'ny samifina, ninona fanadihadiana ho atao rehefa ny lalàna tsy ahafahanao manasazy amin'ny fomba mahomby ny famitsim-bola sy ny famatsiana fampiroroana dia mitovy amin'ny tsy misy ny ezaka rehetrarehetra atao. Sehatra ahitana kolikoly avolenta ny resaka famitsim-bola tahaka izao, tokony manamafy ny fiasany araka izany ny mpiantsehatra rehetra tahaka ny eo anivon'ny fitsarana, ny zandarimariam-pirenena sy ny maro hafa sy ny vokatra azo tsapahitanana. Androany Ratsivina nankalazaina ny 10 taonan'ny samifina. Mitaky ny sy ny fanarahan-dalàna ny ministry ny tontolo iainana manoloana ny fanondranana antsokotsoko ny harem-pirenena. Isan'ny mbola mitanana ny laharana voalohany amin'izany moa ny fanondranana antsokotsoko ny sokatra sy ny andramena. Raharsona Andry sy Albertin Ramelarivo. Manoloana ny fanondranana tsy ara-dalàna ireo harem-pirenena toy ny bois de rose sy ny sokatra. Mitaky ny fanaran-dalàna manoloana ny fitrandrana ny ministry ny tontolo iainana. Za mino fa tsy nitsangatsangana ho azy reny rafi-pitsarana reny fa ao anatin'ilay tontolo famalina zany izay mety hetaheta-ny ombinatoka amintsika sy mieritreritra ny fitondrana malagasy anadio amin'izay ireo sehatra mampimenimenina ny maro. Efa misy eritreritry ny fitondrana zany anadio an'io sehatra vitsivitsy maromaro manahirana io dia napetraka ireny rafitra fitsarana reny.
izahay vonona efa nome tanana amin'ny rehetrarehetra amin'ny raha-pitsarana io dia anjaratsika zany no mahita hoe makany tokoa ve izy makany am'le tena heverina fa tokony ho alehany sa mbola mijanona etỳ an-tenantena anjaratsika mahita azy raha-pitso afankapitso. Tanjona amin'izany sy ny fiarovana ny arim-pirenena sy hanatratrarana ny zéro tolérance. Tanjona zany tolérance zéro zany mampalahelo aly nge raha tsy resaka tsika afa-tsy sokatra. Misy mpiara-miasa mitatitra avy any atsimo any mahita ny plage feno raha feno plage fa tsy hoe surface kely fa tena feno raha dia mba eritrereto hoe sokatra ohatra firy ny vonoana tamin'izany ka raha ny ministera aloha zany dia mitandrina dia metraka an'izay hoe tolérance zéro. Mitohy hatrany ihany koa ny fiara-miasa amin'ny CITES sy ireo ONG maro samihafa. Noraisy ny ministry ny tontolo iainana sy ny ala androany ny solitena maharitry ny Amerikanina nandinika ny mety hiaraha-miasa. Mihoatra ny 500 tapitrisa dolara isan-taona ny vola very vokatry ny tsy fehezan'ny sehatra ny jono eto Madagasikara raha nambarany ministra tompon'andraikitra ny TVC ny fitantanana mazava sy maharitra sy ny tsy fahampin'ny fanaraha-maso no olana raha ny fanadihadiana natao. Ivrichard. Tsy mihatrarako ny tokony ho izy ny paikadym-pirenena eo amin'ny sehatra ny jono eto Madagasikara araka ny fanazavana azo tsy misy ny fitantanana maharitra ny arenan-dranomasina tsy voaja ny tety andro fisokafanjono tsy ampy ny fanaraha-maso sy ny fitiliana ny fanaratona tsy ara-dalàna. Androany ny haiko ny ministry ny arenan-dranomasina sy ny jono fa mbola tsy mampidibola betsaka anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ity sehatra ity. Mihoatra lavitry ny 500 tapitrisa dolara isan-taona ny vola very vokatra izay tsy fifehezana ny sehatra ny jono izay. Tokony pourvoyeur de taxe zay ny teriko amin'ny teny frantsay malazana tsara ny secteur de pêche Madagasikara. Raha ny manampahaizana zay nanao ny fanadihadiana Madagasikara dia milaza zareo hoe mbola déficitaire raha zay no lazako anazy satria raha ny zavatra misy ankehitriny zany dia mety mbola any amin'ny mihoatra ny 500 tapitrisa dolara anoany ny vola mety verivery fotsiny zany satria tsy mbola voafehtsika tanteraka zany la sehatra amin'ny kapeny. Isan'ny mampitaraina ireo mpanjono madinika ny fanaratona ataon'ireo samby vahiny goavana manarato amin'ny sisin-dranomasina Madagasikara. Ohatra amin'izany ny resabe mahakasika ireo sambo enina tany amin'ny faritra Toliara izay mandripaka ny hazan-dranomasina amin'ny fampiasana arato hatramin'ny 5 kilometatra. Ahina ihany koa andaniny hamoahan'izy ireo antsokosoko ireo sokatra radia misy saray alina sarina tany an-toerana. Raha nanontaniana mahakasika izany ny ministra tompon'andraikitra dia laza fa efa nisy ny fidinana ifotony nataony teo anivon'ny ministera tahaka izao ny nambarany. Télé nationale masona ataontsika fa zareo teknisiana no anao fotoana dia miresaka aminazy ianao amin'ny any. Zaloha zay manjary mivona le centre d'intérêt le. Ny anakafa indray le attention le olona. Sika iresaka aty misy olona tena miasa amin'ny fo. Azonareo. Dia rehefa avy eo any amin'ny any lasa polémika ny tsy samposolo resahana. Raha ny fantatra nomen'ny sampan-draharaha misahana ny fitiliana sy ny fanaraha-maso ny jono na surveillance de pêche fepotona 12 andro ireo sambo tsy manara-dalàna ireo. Nisy androany ny fionana ny tanteraina teny Andrianarivo andinihana sy hanatsarana ny paikadym-pirenena momba ny arenan-dranomasina sy ny sehatra ny jono. Antenain'ny mpanara-baovao hitondra voka-tsoa sy vahaolana azo tsapain'ny tanana anatin'izany. Mijanona sy miato ny fanotofa tany rehetra ho an'ny Antananarivo renivohitra sy ny manodidina manomboka androany araka ny didim-panjakana navoakan'ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny fananantany isy araka izany ny sazy raha ny fanazavana azo. Mikael Armarola. Manoloana ny fanotofa-tany tsy manara-dalàna tato ato indrindra ny eto an-drenivohitra dia namoaka didim-panjakana mahakasika izany ny ministeran'ny fanajariana an-tany. Noraisina izay fepetra izay mandra-piandry ny drafi-panajariana an-tany vaovao sy manoloana ny fitarainan'ny olona isan-karazany araka ny voalaza ao amin'ity didim-panjakana laharana fa 20 270 tsipika 20 navoaka ny ministera ity. Ka mba ahafahana mijery, misava ary koa ary manao rindran-damina mahakasika ny ireny remblayage ireny dia ahato manomboka amin'ny zao andro anio zao ny fanaovana fanajariana na fanaovana remblayage ny tany ato anatin'ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina.
ka ho voakasikany amin'izany moa ho jerena akaikiny amin'izany dia ireo faritra izay misy an'ilay plan d'urbanisme détaillé na hoe PUD ny bypass ao ihany koa ny any Ampitatafika sy ireo maro hafa ihany koa dia voakasika izany didy mpanjakana izany. Ankoatra izay voalaza ao anatin'ity didim-panjakana ity ihany fa isy ny sazy mavesatra ho an'ireo izay mbola mandika izany. Izany sazy izany moa dia manomboka hatrany amin'ny fanaovana folièrany fiara izay mitondra ny tany, famerenana ny tany amin'ny laoniny, ary sazy miatraika ihany koa eo amin'ny fandoavana ny sanda ny tany izay lany tao avy roaeny. Ka raha mbola mitohy ihany nefa ka misy minia tsy te hanaraka an'izany atao hoe didy mpanjakana izay mivoaka izany dia mety hiafara amin'ny fanenjehana ao anatrehany izay voatondro azy faiziny lalàna adieloka izany. Tafiditra ao anatin'ity didim-panjakana ity na ireo efa manana ny taratasy ara-dalàna, eny na ireo tsy manara-dalàna izany dia mijanona izay fanotofana izay. Manohy hatrany raha mahatahora sy ny fanampenam-bava fanao ny fitondrana HVM ho ny mpisolo vava Razafinjatovo Juillet. Ny tenany izay namoronana dosie vokatry ny fitsikirana ny fitondrana ka nampiakarina kodista amin'ity androany ity. Iona saina. Nampiakarina conseil de discipline teo amin'ny olafitry ny mpisolo vava i Razafinjatovo Juillet amin'ity androany ity. Batonier izay avy amin'ny fitondrana HVM no mbadika izany raha ny nambarany. Fiakarana kodis izay tsy fantatra mazava ny antony hoy izy. Ny taratasy azoko voalohany tamin'ny herinandro dia milaza izy fa hoe des doléances vous concernant. Raha vao nahita ny soratra hoe doléance vous concernant iny tenako dia taitra satria hoe doléance dia afaka ampiakarina ny commission de discipline. Dikan'izany zany dia hoe tsy ampahafantarina an'ilay olona akory zany. Inona no hiantsona azy, inona no hiampangana anazy. Za zany hiampangana hoe inona le izy napetraka fa hoe inona ary zany zavatra zay. Dia tsy nahataty zany dia nanoratra taratasy tany amin'izareo any lakamisy. Dia nivaliny aho zany ny androany moa tsika zao andro larobia dia valiana tamin'ny talata maly zany fa hoe ny zavatra hiantsonanao izy izy satria misy conseil de discipline dia ampahafantarina anao amin'ny fotoana io inona zavatra io. Tokony halalaka ny faneho-kevitra ary tokony hataty tsikera ny mpitondra fa tsy hanao fihetsika toy izao raha ny nambarany hatrany. Satria henoko nisy olona tonga tany amiko olona roa amin'ny samihafa reo teny tamiko taterina ty nilazava tamiko fa hoe ianao nge ohatran'izao amin'ny monsieur Hubert Rasoa batonier ny avocat fa hoe izy io efa nahazo ordre avy any avoloa hoe anenjika anao hiteny anao satria ianao mikritika loatra ny fanjakana malagasy. Harcèlement avy amin'ny HVM mihitsy zany izy à travers n'io batonier io ka hoy za hoe tsy tokony hafangarony mihitsy ny resaka politika sy ny ordre des avocats raha ohatra tena batonier marina izy tsy mikosomaso mihitsy ny tenako ary fantatra anao zany zavatra raha mbola manana marina misy fahamarinana eto amiko tsy matahotra nizanizany mihitsy ny tenako raha misy fahamarinana. Ahemotra zany izy amin'ny 2 août zany hitsarana anako zany amin'izay fotoana io. Andrasana araka izany izay ho valin'ny conseil de discipline eo amin'ny olafitry ny mpisolo vava ny roa kositra ho avy izao. Mahakasika ny hetsika syndikaly kosa indray dia betsaka ny famonoana hafa ataon'ny fanjakana manoloana ny fitakiana izy ireo. Hoy ireo mpanabe izay mandateraka fitokonana nanova paikady manoloana izany izy ireo ary miandry ny sininy resaka eo amin'ny samy minisitra mandritry ny filan-kevitry ny minisitra. Tsy mijanona ihany koa ny tolona hoy izy ireo hatrany araka ny fanazavana Mikael Ramalona. Be marinina tsy firarahina izay no ataon'ny ministry ny fanabeazam-pirenena manoloana ny fitakian'ny mpanabe izay miteraka tsy fisian'ny fampianarana hatramin'izao. Nanova paikady manoloana izany ireo mpanabe manao ny fitokonana tamin'ny fampitana hafatra ho any amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Any amin'ny filan-kevitry ny ministra no antenain'ireo mpanabe isin'ny toyan'ny fifampitiniana. Nafaraparanay izy satria anisan'ny solotenanay zany satria mpiara-mitolona anisan'ny solotenanay dia natononay izy zany hoe rehefa misy ny resaka ny anatin'ny conseil de gouvernement sy ny conseil des ministres dia azadinonareo kosa zahay mpanabe fa ny anay mbola tsy mivaly ny olonanay mandrakitiny androany ka ilainay mihitsy ny manolotra tafanoloran-tanana ataonareo any amin'ny discussion zataonareo any ary mbola noho an'izay zay amin'ireo olona maro samihafa zay niara-nitolona taminay ka lasa ministra.
fanambaniana ireo mpanabe ihany koa ny feo mandeha amin'ny mety isian'ny fandraisana olona izay tsy mpampianatra hikarakaran'ny fanadinam-panjakana. Ary anisany atao hoe fanambaniana anay mpanabe reny satria hoe ny olona rehetra zany zay milaza afaka dia miseho hoe mahay mampianatra daholo, kanefa ny fanabeazana dia fiofanana eo olona voatokana no tokony ianao an'izay. Dia zahay zany dia mitsipaka marindrano andren'olona reny andeha anakorotana sy ampianatra ny zana-bahoaka dia manentana ny ray aman-dreny hoe mba jereo ihany le fanabeazana fa tsy zay olona rehetra miseho mahay mampianatra zany dia ampianatra ny zanatsika fa zahay tompona ndraikitra dia vonona anao ny asanay fa valio aloha ny fitakianay fa na androany ary eo mivaly dia rapito zahay verina manao ny asanay. Toy n'izay fitakian'izay hatrany dia nanao fanambarana ireo solotenan'ny mpianatra Katso fa tsy mitsabaka ny fitakian'ny mpanabe izy ireo amin'ity tolona ity. Manoloana ny zavatra niseho izay nahitana fa nisy milaza zo mpianatra Katso miteny fa hijabaka amin'ny tolona izay ataon'ny mpampianatra mpanabe dia manambara etona izay solotenan'ny mpianatra Katso eto fa tsy mijabaka velively amin'ny raharaha sy tolona ataon'ny mpampianatra mpanabe eto amin'ny firenena. Izahay ary mampirisika hoe takio ny zoanareo satria rariny sintsiny zany. Manaraka izany ireo ny teny fa mpianatra Katso dia tsy mpianatra Katso velively fa ireo antsoina hoe mpikaramanady. Raha ho an'ny fitakian'ny mpitatitra eny amin'ny toeram-piatsonana eny amin'ny fahasankarana dia voalazan'ny Prime Ministra omaly nandritra ny fiadinany teny amin'ny toby fiantsonana fa manana ny safidy ireo mpitatitra sy mpandraraha ny amin'ny fifindranana tsy eny Ambohimanambola. Rehefa tonga teny izy dia amin'ny mahasolotena mpandraraha izay solotenany rehetra ny resaka taminy nanazava ny antony tsy hifindranay amin'ny toeran'io. Tsapany zany tamin'izay fotoan'izay saingy nametraka izy hoe mba te hampivoatra ny tanàna dia hotokanany aloha Ambohimanambola. Ao anatin'izany zavatra izany izy nametraka mihitsy hoe izay te hijanona eto amin'ny fahasankarana dia tsisy mahazo mikitika na manelingelina intsony fa safidy io toy ny safidianan'izay te hifindra eny Ambohimanambola ihany koa. Tonga nanao ny tatitra ny arahan'ireo mpitatitra sy mpandraraha eny amin'ny fahasankarana teny amin'ny ministeran'ny fitaterana ireto farany ho atao siny tsy isian'ny resaka mandeha fotsiny raha ny fanazavana. Tonga sondray ary ato amin'ny pejy natokana ho an'ny dokavarotra aoriana izay dia miverina eto ihany isika hijery mahakasika ny fanafian-dalo ny tranga. Profite des bonus sur les offres Tel Manette. Tape le dièse 322 étoile 8 dièse. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. Tassam, Manoucha Wansitia, Rallye de Wangour, première édition, troisième manche, championnat de Mada, Niropoul, Rekiamropoul, Ruamropoul Soleil, Balmiful Souaribou, et Talocha Mangourou, Banouan, Fanalamang, ESA, FSAM, partenaire, région Alocha Mangourou, Orange, Fima, Besançon Hôtel, Corridor, Copima, Souatrans, Transmangour, restaurant Telsour, Karenzi, Rallye de Wangour, première édition, Niropoul, Rekiamropoul, Ruamropoul Soleil.
quoi tu joues? C'est pas qu'un jeu. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, il te retrouvera toujours. Ça va? Ouais. Il se passe des trucs super bizarres depuis qu'on est revenu du Mexique. Arrête, s'il te plaît. Je rigole pas, je vois des choses. Tu dis la vérité ou tu meurs. Tu relèves le défi ou tu meurs. Si t'abandonnes la partie, en fait, ça me gonfle. Tu meurs. On est juste des pions. Qu'est-ce qu'on fait alors? Choisis toujours vérité. Moitié des personnes sur cette photo sont mortes. Faut qu'on découvre ce qui est à l'origine de tout ça. Comment on fait pour sortir vivant de ce jeu? Araky ny bande-annonce teo iny action ou vérité izay indray noronantsara rahantsika nioalina amin'ny 10:04 eto amin'ny Kolo TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia olona 5 no maty, omby 10 no lasa nidahalo. Ireo no vokatry ny asandalo nitranga omaly arivo tamin'ny 9 tany amin'ny distrikany Andilamena fokontany Ambohitromby. Ny maraina teo vao tonga tao Andilamena ny angidiby mitondra ireo miaramila raha toka efatra amin'ny omaly ireo fokon'olona sy ireo andromasim-pokon'olona no nanarady fezora valy. Omaly ariva tokony tamin'ny 9 nitrangana asandalo tao amin'ny toerana antsoina hoe Ambohitra Omby, commune Ampondrabe, distrikana Andilamena any amin'ny faritra Loatra Mangoro. Raha ny fitantaran'ny mponina ny toerana dia mandidina 100 ireo dahalo ireo. Ireo fitantà na andromasim-pokon'olona karamaina any toerana mitovy amin'ny hoe jama na zaza mainty no nifanandrina tamin'ireo dahalo ireo. Vokany, olona 5 avy amin'ny fitantà no maty, omby 10 no lasan'ireo dahalo, trano manodidina ny 50 no nidoran'izy ireo rehefa avy norobaina. Niakatra tanàna le dahalo dia nidoran'zareo ny tanàna dia nalain'zareo aby ny volamena sy ny entana rehetrarehetra le sarobidy reny. Dia tsy zakan'zareo nidoran'zareo amin'izay le tanàna dia may le tanàna dia lasana ny omby. Le misy an'le olona karamena le zao mamire ny fitantà. Dia reny zany olo karamena tia karamena miambina an'io omby dia rehefa tonga ny dahalo dia nilefa boly jiaby dia reny fanandrina tamin'zareo. Dia nivonoa ny dahalo daholo reo. Dia lasa ny omby 10 lasa. Fa tamin'ny fotoana iny tsisy zandarma mihitsy nidina tamin'ny tanàna ina dia raika. Fa ny zandarma hono nandeha moto dia tonga dia nandeha nanakana ny toerana nandeha namalana any amin'ilay toerana omban'ilay aomby akany. 520 kilometatra miala ity tanàna nitrangana fanafian-dahalo ity, vao misy ny birao ny zandarmaria raha ny fanazavana trano. Androany maraina kosa vao tonga tao Andilamena ny angidimby mitondra miaramila raha toka hatramin'ny omaly ariva no nanao ny fanarahan-jiny fokon'olona sy ny fitantà. Tokony tamin'ny 10 ora sasany no nidina ifotony izy ireo raha ny fitantaran'ny mponina trano. Tsy voafehy intsony ny tsy fandriampahalemana ankehitriny, mandry tsy lavoloa ireo tanjoany toerana. Manao antsoava araka izany izy ireo hijerena akaiky izay tsy fandriampahalemana izay. Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana mahefa mba hijereny kaiky fa nanomboka tamin'ny fitondrana ty aloha tena lasibatra ny ety ambanivohitranay. Tena tsisy zavatra milamina, alatra omby sanandro vono olona. Fa herinandro lasa raha ny fanazavana tanàna iray antsoina hoe Ambonim-borona eo atsimon'ity tanàna lasibatra ity no nitrangana fanafian-dahalo, omby 70 no lasa tamin'izany, ny ampiny basa ny tompontrano. Nofatoran'ireo olon-dratsy kosa ilay tompontrano ary tsy nahasana mely. Tsy mbola nisy azo hatramin'izao ireo omby. Manamafy ireo asan-dahalo ireo raha ny fanazavana trano ny tsy fisiany ny mpitandro ny filaminana ao an-tanàna. Herinandro maro taoriana nivoan'ny LFR 12 tsy fantatra mazava hatretony ampiasainy eo anivon'ny fitandronan'ny filaminana ireo vola natokany fanjakana ampanjakana ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Teboka maro no tsy mbola voava hatreto tahaka ny avancement. Miantarandriana io. Mahakasika ny resaka vola zay vao azo tamin'ilay lalàna vaovao aloha zany dia mbola voanao ny fandaharana asa mahakasika an'izay zany izay ataon'ny zandarmerie pirenena. Izay raha tsy ivona nambarany jeneraly Andrianjanaka Anjatoarisoa ny fiandohan'ny volana Jolay teo raha nanontaniany mpanao gazety mikasika ny ampiasaina ny vola natokany fanjakana ampanjakana ny fandriampahalemana manerana ny nosy izay nitombo 90 miliara ariary noho ny teo aloha araka ny lalàna feny teti-bola ampanjakana 2024.
tsy misy ny drafitra mialoha sy taorian'ny fanomezan'ny fanjakana ny vola. Vao hijery ny ampiasaina azy izy ireo araka io fanazavana io, toe-javatra izay mifanohitra amin'ny tokony ho izy. Manoloan'izany anefa teboka maro no mbola tsy voarindra eo anivon'ny tafika malagasy. Isan'ny nampimenomenona maro ohatra ny fahatarany avancement tamin'ity taona ity, tsy fantatra mazava ny fotoana ivoahany io hatreto. Dia na izany na tsy izany aza nefa ny rahantsika nalala ny zava-nitranga teto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny volana avril iny, tamin'ny raharaha politika sy ny ara-tsosialy fa voatery service minimum foana zany no natao teny anivon'ireo le administration amin'ny teo ministère de défense nationale sy ny gendarmerie pirenena zany, dia ny somary ataontsika hoe fitohanana kely zany tamin'ny asa katrizay zany dia voatery tsy maintsy hoe somary nisy fahatarany zany ny fikarakarana an'izy kanefa na izany zany efa ao anatiny dia ao anatiny tokoa zany amin'izao ny administration mikarakara an'io. Mampametra-panontaniana araka izany fitantanana amin'ny ankabeny eo anivon'ity seha-mpanjakana ity. Tahaka izany ihany koa ny fomba fiasan'ny ministera ny vola sy ny fitantanam-bola manoloana ny fanomezana ireo vola miliara maro ireo raha toa ka tsy nisy ny drafitra sy stratégie napetraka mialoha ampiasaina ny vola. Lafim-baovao hafa kosa indray dia fitaovana ampiasaina hiatrehana avy hatrany amin'ny asany natolotry ny CBM tamin'ireo mpianatra nivoaka tamin'ny Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap etsy Ampandrinomby. Tamin'ny alalan'ny tetikasa miaro moa no nanaovana izany. Mikael Armarla. Misy 7 ny tetikasa izay vatsiany CBM na ny Christoffel Bliden Mission izay misokajy amin'ny sehatra maro toy ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fivoarana eo amin'ny fiarahamonina. Nojeren'izy ireo manokana tamin'ity androany ity ireo olona manana fahasembanana, etsika izay tafiditra amin'ny tetikasa miary. Ity anankiray ity kosa dia ny tena hoe tanjona ho an'ny olona manana fahasembanana, izany hoe manana asa, afaka miary, afaka mivelona sy mamelona ny fianakaviana, izay ny tena hoe tanjona. Ao ihany koa izay hoe fisitrahany ny zony ahafahany miasa izay. Izay no mahatonga an'ity tetikasa ity tena zava-dehibe. Betsaka ny zavatra efa natao tao anatiny ohatra ny fanofanana nisy olona mihoatra eo amin'ny 700 eo zao no tamin'ity ity no voaofana, dia rehefa voaofana ireo olona ireo dia omena vatsy kely mba entiny manorina izay asa izay ho ataony. Ireo moa dia tena hoe anisan'ireo le olona izay hoe ny safidy mba hiasa tena ka mba ahafahany manatanteraka izay asa tena izay, dia misy izay vatsy kely fampitaovana izay atao aminy. Misy 720 ireo mpianatra nivoaka ny toeram-pampiofanana CNFPPSH na ny Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap etsy Ampandrinomby no nahazo ny fitaovana mifandraika amin'ny fampiofanana ataony. Ny fitaovana nozaraina androany zany dia amin'ny tetikasa miary izay mampiofana sy mampiditra amin'ny tsenan'ny asa ny olona manana fahasembanana. Misy ihany koa ireo fitaovana menan'ireo ivitoerana toa ny CNFPPSH izay mampiofana an'ireo olona manana fahasembanana ireo. Dia ireo izay navita fiofanana dia nozaraina fitaovana ihany koa nome mba ahafahany mampiasa an'ilay fanofanana nataony ka ahafahany manao asa fivelomana. Ankoatra izay dia nahazo fitaovana isan-karazany avy amin'ny CBM ihany koa ny fitoeram-pampiofanana ho an'ireo olona manana fahasembanana. CNFPPSH tonga nanatrika ity fanolorana fitaovana ity ihany koa ny solotenan'ny CBM avy any Suisse androany. Hiditra amin'ny andiany faharoa kosa ny hetsika fampionana ireo tanora mitady fianarana sy mitady asa izay karakarain'ny Alliance Française etsy Andavamamba. Notsindrin'ny tale général lefitra ny singa lehibe amin'izay fitadiavana asa izay dia ny fifehezana ny teny vahiny fanadina. Ny herinandro zao no ananteterana ny hetsika Carrefour de la formation des métiers de l'emploi andiany faharoa izay karakarain'ny Alliance Française Andavamamba. Tanjona amin'izany ny ampionana ireo tanora amin'ireo ivitoeram-pianofanana sy matianina amin'ny sehatra asa maro. Ny Alliance Française zany amin'ny titona ity dia mikarakara ny andiany faharoa amin'ity hetsika Carrefour de la formation des métiers de l'emploi ty hetsika maimaim-pona ny fitsidiana azy izay anampina ampionana aloha voalohany indrindra ireo vao afaka baka mitady toeram-pianarana
amin'ireo toeram-pianarana maro na eo amin'ny sehatry ny ara-panjakana ny aty amin'ny tsy miankina na koa ampionana n'ireo tanora sy ny olon-dehibe mitady asa amin'ireo orinasa mitady mpiasa. Izay zany ny tanjona an'ity hetsika anankiray ity. Ankilan'izay no tsindriny teo anivon'ny Alliance Française fa mitana anjara toerana lehibe amin'izay sehatry ny fitadiavana asa izay ny fahafehezana ny teny vahiny. Valin'ny fangatahany ireo orinasa maro izay efa miara-miasa amin'ny Alliance Française langue vivante no aroso sy ampahafantarinao fa tsy ny teny frantsay ihany izay misy karazana teny maro moa izay takin'ireo mpampiasa ankoatra ny fafehezana ny teny frantsay. Ny fafehezana ireo teny hafa ankoatra ny teny malagasy mba hanampiana amin'ny asa aoriana zany. La maîtrise des langues vivantes est un atout pour les métiers d'avenir. Io no teny filamatra izay nentin'ny Alliance Française andavamamba mandritra ny hetsika. Raha toka ny tanora ihany no mandray anjara tamin'ny taon-dasa, ny olon-drehetra kosa no afaka hisitraka izany amin'ity taona ity. Miova tanteraka kosa ny toetry ny andro amin'izao fotoana izao, na miakatra faran'izay ambony izany na midina faran'izay ambany, tsy misy vahaolana hatreto ankoatra ny fiomanana amin'ny fiatrehana izany raha ny fanadihadiana natao. Mampionana rakotarson. Mitombo ny elanelana eo amin'ny hafanana sy ny atsika amin'izao fotoana izao, vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro izany hoe ny ririnina lasa mangatsiaka kokoa ary ny maintany miakatra ambony dia ambony ny maripana ankoatra ny fiovaovan'ny feim-potoana filatsahan'ny orana. Iovaova hatrany io toetry ny andro io eto Madagasikara ary mety haharitra hatramin'ny 100 taona farafahaingana indrindra raha toa ka tapa-kevitry ny tandro sy hanaja ny tontolo iainana ny zanak'olombelona. Ovan'ny toetrandro hita eto Madagasikara dia hoe miakatra ny hafanana, ny filatsahan'ny orana tsy araka ny tokony misy sony, miena amin'ny fotoana ilatsahan'ny orana ary rehefa milatsaka izy dia milatsaka be dia be. Izany hoe indraindray zany hoe orana tokony ho latsaka ao anatin'ny 2 volana mety ho latsaka ao anatin'ny 2 alina na ao anatin'ny 3 andro ohatr'izay. Misy zany tsika rehetrarehetra zany mila mahay manaraka ny vaovao momba ny toetrandro satria raha vao mahazo an'izay dia mora amintsika zany mandray fepetra mifanaraka amin'izay. Zany miainga avy amin'ny olona tsirairay zany ka hatrany amin'izay hatrany fanapakevitra rehetrarehetra momba ny drafim-panajariana sy drafim-pampandrosoana satria noho izay fiovahan'ny toetrandro izay zany. Mbola tsy misy vahaolana azahoana vokatra azo tsapain-tanana hatretony amin'ny fanarenana tanteraka ny fahasimban'ny tontolo iainana na dia eo aza ny fisian'ireo seha-panjakana miandraikitra izany sy ny fijoroan'ireo ONG EDSERO. Etsaka ilany koa moa ny fanapotehana tontolo iainana mitoy ihany raha tsy teny afa-tsy ny eto Madagasikara fotsiny aza. Ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny vokany ihany no hany tsy maintsy hamafisina. Anisan'ny antom-pisia ny famatsiana fitaovana ny sapan-draharaha famantarana ny toetry ny andro, fitaovana entina namafisana ny fanaparitahana ny antotam-baovao momba ny toetry ny andro izay natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo. Miresaka iraisam-pirenena kosa indray dia 2 herinandro izao naretan'ny fihetsiketsehan'ny mponina ao Irak ny tsy fananana asa, ny tsy fandraisana ndraikitry ny sampan-draharam-panjakana samihafa ny kolikoly. Ireo no toeriny izy ireo olona valo farafahakeliny no namony ainy tao anatin'izay fihetsiketsehana izay fanadina. Manoloana ny fihetsiketsehana ataon'ireo mponina ao atsimon'ny Irak, nilaza ny praiminisitra ny toerana fa maheno ary mandray ireo fitarainana sy ny fahatezeran'ny mponina manoloana ny fanakianana izay mahazo ny fanjakana ny toerana. Olana eo amin'ny famatsiana herinaratra sy rano, kolikoly, tandrefaka amin'ny fampandehanana ny raharaham-panjakana, fahasarotany ny fitadiavana asa ho an'ny tanora. Ireo ratsahivina ny fototra ny fihetsiketsehan'ny mponina ao Irak izay efa naharitra 2 herinandro. Olona valo farafahakeliny no namony ainy tao anatin'izany. Ireo mponina ny toerana izay tsy mahita ny fiantraikan'ny famokaran'ny firenen'izy ireo ny petrol. Milaza ny efa nandray andraikitra manoloana izany ny governemanta irakiana izay nanome toky ny anokanana vola hamahana ny fitakian'ireo mponina. Ampahambola amin'ny vidina petrol araka izany nambarany ny praiminisitra fa hanatsarana ny tolotra eny amin'ny sampan-draharam-panjakana. Isan'ny tetikasa famatsiana rano fisotro madio izay atomboka amin'ny volana aogositra izao. Atsangana ihany koa ny cellule de crise any an-toerana hijerena akaiky ny fanaraha-maso, ny raharaham-bahoaka sy ny tsy fandriampahalemana any an-toerana. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao sogatana tamin'ity alina ity. Mitaky ny sin'ny fanarahan-dalàna ministry ny tontolo iainana manoloana ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena. Isan'ny mbola mitana ny laharana voalohany amin'izany moa ny fanondranana antsokosoko sokatra
sy andramena. Mihoatra ny 530 tapitrisa dolara isan-taona ny vola very vokatry ny tsy fifehezana ny sehatry ny tsony eto Madagasikara raha nambaran'ny minisitra tompona andraikitra. Ary farany kosa indray dia mijanona sy miato ny fanotoran-tany rehetra ho an'ny Antananarivo renivohitra sy ny manodidina manomboka androany araka ny didim-panjakana navoaka ny ministeran'ny fanajariana ny tany araka izany. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao araka izany soa fa tsara tolotolo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.